Randriambinitsoa Emmanuel, chef CRF amin'ny fiaraha-miasa ny administration forestière aty amin'ny Moramanga sy ny tetikasa Diabe. Zavatra efatra no tiana hotsipihana amin'izao fiaraha-miasa amin'ny tetikasa Diabe sy ny sampana tontolo iainana sy ny ala aty amin'ny Moramanga. Ny voalohany dia misy le fiofanana sy fivoriana maro dia maro izay nalamin'ny tetikasa Diabe, ary mandritra ireny dia misy foana ny fandraisana anjaran'ny agent nampafantatra an'ireo apitsopitso ny araky ny lalàna sy ny tsara ho fantatra amin'izany fanaovana arina manara-penitra izany. Ny faharoa dia misy ilay PBE na plateforme bois énergie. Ny plateforme bois énergie dia rafitra anankiray iezahany ireo mpisitraka rehetrarehetra, ny acteur rehetrarehetra aty amin'ny district Moramanga mametraka izay rafitra izay hoe ahoana ny fomba andaminana amin'ny fomba manara-penitra hitantanana ireo bois énergie na ny charbon na ny hazo fandrehatra mba ahafahana mandamina izay amin'ny lafiny ara-teknika sy ny lafiny ara-lalàna aty amin'ny toerana misy aty amin'ny Moramanga. Ohatr'izao kosa ny asa fahatelo izay arahana miasa amin'ny tetikasa Diabe dia ny fanaovana fisitrahana ireo mpisehatra rehetrarehetra izay nandray fiofanana na ny fanomezana sertifika. Mandritra izay fanomezana sertifika izay dia zavatra telo no anjara andraikitry ny administration forestière. Ny anjara andraikitra voalohany dia hoe famporisihana ireo olona izay nahazo sertifika mba hampita ireo olona manodidina azy ny tombontsoa lehibe avy amin'izay fanaovana fitrandrahana manara-penitra ny charbon izay. Faharoa dia ny afatra izay ampitainana mandritra ny fanentanana dia hoe tokony ezaka kosa hanao fambolekazo ahafahana miaro sy manamafy kokoa le izay nopotehana. Ary ny fahatelo dia hoe ireo hazo izay nambolena dia tokony harovana amin'ny afo, manao parafeu manentana ny olona eo an-toerana amin'ny commune manao an'izay fiarovana ny afo izay, satria izay indrindra no ahafahana mahazo vokatra tsara izay fiarovana amin'ny afo izay. Ny asa faran'izay arahana amin'ny tetikasa Diabe dia fanaovana fambolekazo. Nisy ny fanomezana zareo voa na graine eo amin'ny 1 kilao eo. Io dia graine izay taria amin'ny site d'expérimentation ny Fofifa taria amin'ny axe Nosy Bianala, ahafahana mamerina indray hoe ohatran'ny ahoana izany eucalyptus robusta zany. Hitantsika eto amin'ity toerana ity izany hoe io le voankazo izay nomeny zareo. Rehefa vokatra ireo dia hozaraina amin'ireo mpisitraka rehetrarehetra ahafahana manao testa hoe ahoana ny testana essai de provenance an'izay eucalyptus robusta zay. Izay angamba no zava-dehibe ny raha miasa amin'ny tetikasa Diabe miaraka amin'ny administration izay averika fa efatra dia voalohany ny lalàna, faharoa ny PBE, ny fahatelo ny fanaovana reboisement, fahaefatra fanolorana sertifika ho an'ireo mpisitraka rehetrarehetra. Dia isaorana be dia be tsika naharitra izay fandarana fohifohy izay.